zay le procédure amin'ny ankapobeny vetivety Zoary miresaka an'izay tsika maro le procédure lalovana sy ny maro hafa fa ny andrasany maro amin'izao fotoan'izao dia hoe manahoana ny chance ivoahany Mamy Ravatomanga madiodio ao anatin'io raharaha io. Raha ohatra ka tena mahay zany ny avokany dia mety hoe manana 1 pour 1 million de chance ho tafavoaka amin'io raharaha io izy. Raha tena mahay hoe tsy manana mihitsy zany. Zany hoe tsy manana izy. Ie. Raha ohatra vetivetika i Madagascar sy Maurice tsy manana convention bilatérale afana manao entraide judiciaire. Par contre membre ao anatin'ny convention internationale mikasika ny lutte contre le blanchiment d'argent daholo na Madagascar na Maurice, lutte contre les fraudes sy ny crimes internationaux ao ONUDC, membre amin'ny groupement misy ny FCC, Bianco ary ny Samifina sy ny FUI Madagascar sy Maurice. Noho izay antony rehetrarehetra izay dia afaka manao fifampirarana ara-pitsarana zany Maurice Madagascar mba ahafana miara-miasa manao entraide judiciaire eo amin'ireo firenena roa tota. Ary angataka ihany koa ny tsy fahafahany mivoaka ny Maurice ny fisamborana azy raha mivoaka ny Maurice ary famerenana azy etỳ Madagascar rehefa vita ny fotoam-pitsarana. Le extradition zany na aty Madagascar na ny Maurice dia tsy maintsy rehefa vita condamné le olona, rehefa vita ny fitsarana. Mandra-pahatonga an'izay extradition na hoe condamné zay izy vao mahazo mangataka extradition anao dia mangataka izay mba ho afaka iseho fitsarana izy ho anaovana fanadihadiana. Ka raha ohatra ka tsy afaka alefan'ny Maurice aty izy iseho fitsarana atao fanadihadiana eny amin'ny doyen des juges dia isika no mangataka afaka anao an'izay fanadihadiana zay miaraka amin'ny mpitsara mauriciana sy ny autorité mauriciana. Zay zany le procédure. Efa fotoana ve izao ijerena manokana mikasika ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ahafahana miandy amin'ny kolokolo sy ny halatra namboatra ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Filoha teo aloha izay isan'ny tafapiritsaka voalohany Jean Velany taoriany reny tolona natrehina teny Jean-Kianjo reny matoan-datsoratra. Mbola mitazona ny sainy be sy ny maro hatramin'izao ny raharaha mikasika ny Mamy Ravatomanga. Ity raharaha Ravatomanga ity izay mamperitreritra sy mampametra-panontaniana ihany koa ny amin'ny fomba fitondran'ireo Mauriciana. Antony, ireo voarory hafa tonga miaraka amin'ny rojo vy voahidy mafy eo amin'ny tanany, fa i Mamy Ravatomanga kosa mandeha ambulance, tsy ahitana soritra-retina, tsy misy oxygène na tosika chaise roulante, tsy misy sérum sy ny sisa amin'ny mahamarary azy. Nandeha tongotra izy niditra tao amin'ny fitsarana tao Port-Louis ary tsy karitra ho navitrika. Rehefa nivoaka tao izy ka nanambara ny fitsarana fa alefany amin'ny cellule fa tsy averina ao amin'ilay klinika nitsaboana azy intsony, dia lasa natosika tamin'ny fauteuil roulant indray ka nentina any amin'ny hôpitaly indray. Izay eo ihany ary andrasan'ny be sy ny maro izay mety ho toyiny fa ny fanontaniana goavana mipetraka dia ny hoe maninona no nangina tsy nahinona feo ilay filoha teo aloha Andry Rajoelina. Tsy azo inona amina raharaha goavana tahaka izao fa motsiam-bola ny resaka eto ka tsy avontontonina ny filoha teo aloha Andry Rajoelina. Sa ve anao tahaka ny ministry ny fitaterana teo aloha Ramonjavelo Valéry i Mamy Ravatomanga ka iaro ny Rajoelina ary ilaza fa tsy misy idirany ity farany sy ny fianakaviany ity resaka famotsiam-bola ity. Azadiny fa tamin'ireo lisitra lavabe navoaky ny fiadidiana ny fanavozana ny Republika ny Madagasikara mitanisa ireo olona tompona andraikitra iaran'ny IST dia ny filoha teo aloha Andry Rajoelina no tafapiritsaka voalohany indrindra. Izy no nitsoaka avy hatrany any Dubai, firenena izay fantany fa tsy androaka azy. Sao dia fotoana izao ijerena amin'izay ny hoe ahoana ny momba ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ahafana miady amin'ny kolikoly sy ny halatra mamboatry ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Radio Pirenena sy télévision Pirenena nge tokony ho karazana fivoy mihitsy ampiketriketrika ny olona any amin'izay zay mitondra teny avy any masina amin'le avany fotony satria efa ny adikevitra tany le zavatra toy zay kitendritendry ity
io de afaka 5 taona indray de fanaritaka eto ifanaritaka ao hoe tena langazy miaramila moa le hoe task force resahana foana fa zay mihitsy zao fotoanany zao ho an'ity concertation fikonan-do-pireneny ity raha tiana ho tanteraka eo a tsy andry an'le hoe roa taona fa tia loloha ty mihitsy ary azo volavolaina ary kely fandanina zany a fa mahery fiasa zany misy objectif na miaramila ny colonel teo fa nametraka hoe roa taona tsy mihoatra de efa nametraka indray zao roa volana kinona moa vita amin'ny roa volana fa mamola vola dia ndao ary raisina anao miaraba tompoko allo eny ary miaraba nareo amin'ny top radio miaraba tompoko araba tompoko ny vahiny araba e mahafinaritra be miaraba ny mpiasan'ny ramady asanjo sosokevitra avy hoe avereno a ny ramady de omeo andraikitra responsabilisé o raha miteny frantsay zay lazana azy reo mpiasan'ny ramady reo zany fa manana fahaiza-manao reo anarina ny Madagasikara fa ny relensa natao amotika mihitsy any Madagasikara de mampirisika za zany manao sosokevitra ho an'ny mpitondra fanjakana areny ny Madagasikara reno amin'ny toerany ny Madagasikara toy zany koa tapaka izy fa le famotehana ny Madagasikara zany a tsy maintsy voafefy voavala any amin'ny nga ministry ny fitaterana zany mason'ny firenena am'izany hoe avereno ny Madagasikara lao izy teny zay ary io koa nisy ny coronasa efa voafehitsika io Madagasikara moa zany tena nahafantarina azy nataty Afrika mihitsy ary de boina ary ny technicienne atsika tao de tena nahavoafehany io mihitsy aitsika io ka resaka boina io netraketravany le rony tam'le Airbus bus occasion ndao ary raisiny anao miaraba tompoko salama eny tompoko salama tompoko salama tompoko rabanareo le fonds souverain sa natsangany rehetra aloha raha mila mbajerena raiko iny ia sary lany tao amin'ny député lalana momba le izy tena mila jerena maiky iny fa zavatra tsy azony saina takatakarina mila amboarina mihitsy satria mbola misy ny tsy tokony mandefindefitra mihitsy raha ngaha reto amin'ny zavatra miekina fiainam-bahoaka jirama hermady zavatra ohatr'izany tokony mampiseho miaramila azy reo fa tsy manaiky pression avaiza arkaniny velana fotoanatany misaotra to misaotra to le fonds souverain sampona mako ny atao amintsika fonds souverain zany any amina firenena manana pétrole be de be zany misy arena ambany tany be de be fa tafavoaka volamena fa tena de misy vola zany eo mivosa eo am'le firenena de hoe ho apetrakay zay ndray zany mba ahoana ma zany zay ndray zany mba mampindram-bola mampiasa vola any rehetrarehetrarehetra any mividy bon de trésor ny américaine na mividy zany ny atao am'le fonds souverain zany hoe ny orinasa-mpanjakana mamokatra tena mamokatra mahomba mihitsy fitrandrahana rena ambany tany sy ny sisa de eo misy vola eo de ampiasaitsika iny a tsika indray zany mampindrana sy ohatran'le teneniny rangahy hoe ampindram-bola fa le fonds souverain eto amintsika azafady tompoko fa tena tedaviny hotrohana ny atsy hotrohana ny aroa hotrohana ny fanindran-dalana tam'le resaka fonds souverain de misy ale fondation mitondra ny anarany ary nangatahana ny hevitry ny ACC hoe manahoana ny am'ty satria misy hoe fondation Rajoelina tamin'ireny fotoana ireny de zany rehetrarehetra zany nabe ohatrany tsisy de nyresaka loatra moa izy ny taty arina satria lasa nanahirana be le izy hoe sao de mifamadibady maka izy ty zavatra ty ataovy mazava ny volamena atsika zany ataovy mazava ny pétrole atsika ataovy mazava eo arena rehetra ondratsika io de misy ambombava eo de manana fonds souverain tsika ary mety andeha any amin'ny fanabeazana reny amin'ny fanofanana ny tanoratsika aingana mihitsy de eo koa mpampianatra mba falifaly am'izay rehefa mpampianatra miakatra avolenta ohatra ny raisam-pirenena de mba de miverina ny asany le taloha hoe Ramsey zany Ramsey zany tamin'ny andro fotoana tena olona manana ny maizy azy mihitsy teo anivon'ny fiarahamonina zany Ramsey zany tamin'ny fotoanatra
mpanao politika fotsiny tsinitsireny député sisiko sisa mbola fanarenana daholo zany sy mila fanavozana daholo le fonds souverain tena mila jerena kaikio ohatran'ny hémorragie no ateraka io raha tsy voajery io ary zany nisany nataon'ireo firenena indrindra fa ny arabo moa zany tena mibetsaka manana an'io manana an'io ny arabo ny fananany an'le arakandresana teo ny solika any Norvège manana an'io la zao mametraka ary amin'ny anina ny Elon Musk ary amin'ny fanaovana ino ty fanaovana tomobile électrique mametra-bolana izy ka nataony ataontsika hoe banky mampindrana vola aty amintsika etony inge any amin'ireny fonds souverain reny izy matsaka dia mijirika izy mandeha aty amin'ity firenena to atsika ao misy antsy vonina mbola tsy tena vonina anao mbola manana 10 minitra tsika raha ohatra isy resitsika ampitiavana zay tonga eo fa zava-dehibe ny resahana zany satria prime ministre koa tokony mba eritreritra hoe ny banky fampandrosoana banky mpanjakana banky pirenena satria zany nisan'ny ataontsika hoe tatsaha ito amintsika zay maro anisa dia misedra fahasairanana mihitsy amin'le tena hoe satria zay ny fahafahany manao ao anatin'le izy noho n'le hoe banky marotra ny tena betsaka eto dia tena tsy mahaleo sara ny vidiny amin'ireo tatsaha dia tena ravoravo tanana dia lasa voatery zay nga prime ministre asa miandry azy daholo zay le izy fa ataoko fa tsy misy conflit de responsabilité ngamba amin'izany doare efa misy antsy vonina indray raisina anao ary miarava tompoko allo eny ary salama tompoko salama raha ny fitakian'ny mpampianatra dia tena poro zany 100% voalohany indrindra ny inspecteur des impôts, inspecteur de douane, inspecteur de trésor mpampianatra dolo na mpianatra an'izany mba jereo ny fanagnany dia jereo ny fanagnany mpampianatra maloto ny mpampianatra par rapport ny mpianatra sotra tompo le fitakina inge ohatra manaiky dolo ny rehetra faradrarany loatra fa le hoe ahoana ny atonga lizy hoe so dia fa ndamindamina andresaka fotsiny no vita tany ananina fa tsisy fiatraikany akory rehefa avy eo fa ny asa rehetra koa aloha tokony miakasina araka ny tandrify azy rehefa zany nge le isan'le mampianatra moa mampianatra dia mitsabo izy mitsabo dia chauffeur izy mitondra fiara zany le isan'ny adevitra ihany koa amin'ny tontolon'ny fitsarana hoe tena ilaina ve nametrahany relateur juridiction spécialisé hoe ty dia sambam-pitsarana tsara fotsiny bois de rose tsara fotsiny volamena dia ohatrany hoe totofana tsy totofana moa zany hoe be karama zany mpitsara any amin'ireny sambam-tendrom-pitsarany reny miohatra mipitsara hafa na mitovy grady aminy dia lasa misy elanelana le izy dia lasa ohatrany hoe vao may varavarana misokatra amin'ny siny le ataontsika hoe any amin'ny fopy any amin'ny prime ministre zany zay hoe mba zay mba mitovy grady mba tsy dia mifanalavitra loatra ny tsy hoe misy asa satria zay ma ohatra mametraka hoe misy asa ambany dia misy ambony lasa hoe misy asa ambany misy asa ambony asa tena mahamainy amin'ny fotoana mahamaiky olo lasa ambony ho azy ao raha vo avolenta ny compétencenao ny fotoanatsika moa fa mandeha any fa isan'ny zava-dehibe tena ny fanakalozana tamin'ity androany ity dia hoe mba ahoana no ametrahana ny aryfanina mba tsy hiverina tsony le hoe manilika ny hafa dia mamindra lizy amin'ny ohatrany hoe le olana tsy niala fa mifindra toerana fotsiny le hoe misy vondron'olona na antoko zay manao mpimamba ny fahefam-panjakana dia misy koa mety vondron'olona na atokon'olona vitsy zay manararoatra an'izany resaka fahefana zany nangonan-karena fotsiny tapaka tenatena foana mako ny teniny namana amin'ny telefony eto indraindray rehefa manao izy matoa anao manao atoko politika dia andray fahefana dia atreo fa matoa ianao manao atoko politika dia tsy vitandrery le fanovana iverina atao eto ka any amin'le lalàna momba ny atoko politika mihitsy ny mila jerena hoe inona daholo ny engagement tokony ho raisiny atoko politika tsirairay aby fa tsy hoe andray fahefana fotsiny fa raha lasa fampanjakana antoko eto dia ny teo ihany no miverina zay ny ataon'io ary ndraindray mendimendy hoe miongana ny teo azy na ampiongana n'iny aloha ny tena maika de kanefa ny ambadiky ny saina kiotofety sy maka hoe zay mampiongana n'iny aloha fa dia zahay zany makeo lomba izay indray zao raindray zao
ka fotoana mahamailo antsika mihitsy zao tsy hoe ratsy saina akory ny olona tsy hoe ratsy saina akory ny mpanao politika fa fironany hevitra mahazatra eto Madagasikara zany a atram'izay zay ny nanana teto hoe lalana azahoan-karena ary lalana azahoana mampanjaka ny orinasanao azahoana manao monopole azahoana manome marché public sy ny sisa manendry namana zay ny fandraisan'ny eto amintsika tena zava-dehibe an'le anina hoe andraso fa rehefa za zao mahazo anina foana hoe raha mba aniny ianao de mba tsarovo zay zay le mbatsarovo zay le fomba fitondran'Andriamanjaka zay za zany mpanjaka keliny ndao aro raisiny ny antso manaraka miaraba tompo salama tompo radio manao ane ke miaraba anareo rehetrarehetra tompo miaraba tompo de misy fantanina ray rety neny ary mba voakasika an'le fitakin'ny mpampianatra ve ny mpampianatra efa rehetrarehetra zay ihany tompoko ohatra anay zany ny retirety zao amin'ny ankapobeny rehefa misy ny fanamboarana ny karama faobe ao amin'ny fanjakana de to ohatra ny anisan'ny manaraka an'izay koa ny retirety amin'ny fanjakana de ohatra zay koa ny retirety any amin'ny knapsa rehefa efa misy formule zay ataony de rehefa misy fisondrotan'ny karama farany ambany de misy koa fanamboarana ny retirety mifanaraka amin'iny zany hoe karazana resaka faobe zany amin'io fa ny zava-dehibe eto amintsika de zao tokony misy komity mitatana azy solotena ny mpiasa-panjakana misy solotena mpiasa-panjakana solotena fanjakana mitatana ny kesy de retirety civil le militaire de mitatana ohatrandre mitatana ny knapsa reny fa tsy misy mihitsy zany zao jereo ny lalàna fa zay noho izy eny ary misy antso voninao mba ty ny technicien na ty ampidiriny ianao miaraba miaraba anareo salama tompo raha nijery vocabulaire de hoe teti-pamorenana teti-pamotena tsy haiko tokony conscient ve ny tetezan'ity zao fa tsy afaka miara-miasa amin'ny système napetraky ny teo aloha izy ntiako tenenina mila ravana daholo mihitsy raha hoe tena mieritreritry ny anova de ohatra rehefa mijery ny olana miseho am'izao ohatra ny hoe fanjakana nanome autorisation mialatra manara-penitra sy mialatra ny asa no misy teo tena ny zavatra miseho rehetrarehetra mihitsy ny knapsa ohatra ny famerenam-bola ny hitatsika io ny famerenana le 11 milliard miaraka amin'izany fa ny mampiasana ny vola tena mandeha tany amin'ny ndramanazy ve ny vola mandeha ve zany fanadiadiny zany nampiasaina tao amin'ny SNDG tokoa ve sa tarza mikilaila ve miveriny ve rehetrarehetra tao hoe mitery tao amin'ny knapy tonga tany amin'ny ampony ny ndramanazy daholo ve ny vola fa ny famerenana fotsiny mity io knapy ty ny Maurice anao visite d'État ny filoha frantsay tsy haiko rehefa enitsika zay so de misy ifandraisany amin'ny afera-nao Maurice sanatria ve tratra ny kolokolo koa fitsarana frantsay satria voizin'le avocat frantsay miaro n'le mpanjaraha fa tokony efa mandry ny resaka io satria efa nampadiny fitsarana frantsay ndao ary ny volanindramina tamin'ny knapsa ve tonga fa teo zay moa le aia teo ihany mandeha any am'le tokony nalehany mandeha am'le tokony nalehany mihitsy ve mipetraka koa zay tsy mivolanindramina tamin'ny knapsa ihany fa ny volan'ny knapsa mihitsy nya mila ampiasaina manko izy io hitombo azahoana mitsinjo an'le retirety le teraka le trakle maoperinasa sy ny sisa mila ampitombony io mila manao trano mila miditra amina orinasa sy ny sisa miditra any amina zavatra mamokatra ve fitatanana ny volan'ny knapsa fa tsy atao ronono mbivavy be ronono fotsiny teren'le de le fanjakana ho aza mitsabatsabaka ao amin'ny knapsa intsony ny antony ampidirina solotena fanjakana ao amin'ny knapsa nge ohatra hoe avy any amin'ny finance ohatra avy any amin'ny travail de hijery ny maharadalana an'io zany hoe
tokony mpiambina izy ny anina de légalité zany contrôle de légalité zay ny anjarany ka raha ianao koa sady anao contrôle de légalité no ianao koa ny sady hitatana zava-doa zany mahazo an'le knapse indrindra fa ny anao moa tsabaka koa fa tak zany ny caisse d'épargne tak zany ny poste tak zany reo atao hoe orinasa fa tena marina hoe zany hoe fa inona financier moa organisme financier tena misy vola misy vola reo